tontolon'ny fampianarana kosa indray no entina ho anao manaraka hikarakara fampiofanana ho an'ireo taleparitra eo anivon'ny fanabeazam-pirenena na train ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny Mahajanga ny 3 hatramin'ny 9 novambra ho avy izao araka ny fanazavana voaray dia tanjona ho hanamafisana traikefan'ireo taleparitra izany tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny siam-panabeazana izay politika napetraka ny ministeran'ny fanabeazana ihany koa moa ity tetikasa ity fanadidina ary hikarakara fampiofanana ho fanamafisana traikefa ho an'ireo taleparitra eo anivon'ny fanabeazam-pirenena na ny drain ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny Mahajanga ny 13 hatramin'ny 19 volana novambra ho avy izao araka nambaran'Andriamatoa Andriamampandry Totosoa zava-dehibe eto Madagasikara mihitsy io fampiofanana taleparitra io satria amin'izao vao isy an'izay satria na mitsiketsika takininina ary miezaka takininina ny ety ministera JB raha tsy manaraka rythme ohatry izay koa ny taleparitra dia mandila ihany ny fahampandrosoana eo amin'ny resaka fanabeazana ka izay ny antony tonga ny ministera fanabeazam-pirenena ame fanofanana an'ireo 22 drain izay vaovao reo ka izany dia tomboka amin'ny alatsinainy izao herinandro ny formation izay omena azy formation amin'ny resaka fitantanam-panjakana gestion publique ka ao anatin'izay izy dia mena amin'ny resaka finance publique management public politique publique ary ao koa misy koa ny module resaka marché public ary ny leadership zany hoe ho fantanteraka reo satria hitantam-boly reo hitantana activité reo hitantana olo reo dia zay zany no mahatonga ny ministera anofana izy ireo satria ho arena ny fanofanana mba ahafahan'izy ireo manana traikefa ahafahan'izy ireo manatsara ny fitantanana hatrany ifotony ao anatin'ny fanavaozana ny rafi-panabeazana trano dia laza metraka rafitra maro samihafa ihany koa ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia nasiana zany ny atao hoe système de coaching zany hoe misy coach zany isaky ny 22 région ka ny directeur centraux rehetra ety ministera dia mandray drain ray avy ahafahany coacher zany hoe miaccompagner an'ireo drain ireo manaraka izay koa dia fomba fiasa vaovao koa napetraka ministera dia isy cellule d'appui aux directeurs régionaux de l'éducation koa zay ho apetraka zany hoe ahafahana io cellule io zany tena mijery koa sur terrain ary ahafahandrareo miévaluer manao suivi les activités sy ny asa rehetra ataon'ny drain nambaran'Andriamatoa Andriamampandry Totosoa nandritra ny fotoana fankalazaina amin'ny fomba ofisialy amin'ny Mahajanga ny 9 novambra ho avy izao ihany koa ny fidiran'ny mpianatra amin'ny taom-pianarana 4 ambin'ny 10 sy 4 arivo 5 ambin'ny 10 sy 4 arivo